Erisetra ao an-tokantrano mitombo ny tranga saingy efa mahasamy toroka ny ankamaroan'ny olona. Va Ramadan na ny base toliara tsy manaiky velively ny tetikasa ireo poniny na vola beza no midina andimena ny saina hoy ny mpiadidy. Sadaika momba ny tondrozotra tsy fitsabahana fa fitsipika efa mipifehezana hoy ny amama. Manatra ny fiarabana tompoky lasy sy tompoky vavy tonga soa ato anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS manasanao ampanajana izay anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Pejiny raharam-pirenena avy hatrany no isataratsika ny fampahalalam-baovao. Efa bolana taoriny ny zavatra nitranga ny 7 ny volana Oktobra 2024. Mbola tsy hita mazava ary mampametra am-panontaniana ny fandehanan'ny fanavozana ny Repoblika eto amin'ny firenena. Na dia nisy aza ireo fanapahan-kevitra lehibe no raisina sy ny fametrana ny filohan'ny fanavozana dia hita taratra fa maro no milaza fa tsy mbola sy hita mazava ny tena hitantanana ny firenena sy ny firosona makany amin'ireo fampanantenana ho an'ny fanavozana ny fitantanana ny firenena. Tato-baovao mahakasika izay eo amin'ny rindran-tsariny tahiriny aina. Ny 14 Oktobra 2024 nijorona nohitra ny herisetra natao tamin'ireo tanora sy ny mpanao fihetsiketsehana ny taky ny fisitrahana jiro sy rano ireo miaramila teo anivony Kapsat no tariny ireo manamboninahitra dimy rahalahy. Nisy ny fanambarana natao nandritra izany toy ny fandravana ny seni, ny HCC, ny Sena ary ny fampitsarana ny lalam-pandrenana ho an'ny Repoblika fahaefatra. Manohy ny asany kosa ny anteny miram-pirenena. Araka izany dia tsahatra ny asan'ireo androm-panjakana voatanisa ao amin'ny lalam-pandrenana tamin'ny 14 ka tsy voatazona mandritra ny fanavaozam-pirenena toy ny anteny mieran-doholona, ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana, ny vaomiera mahaleo tena momba ny fifidianana, ny fitsarana avo HCJ ary ny filakevitra ambony miaro ny demokrasia sy ny tany tandalana. Manohy ny asany kosa ny anteny miera-pirenena. Ny fandraika indrindra tamin'ny fitakina teny an-kianja ho an'ny fanavaozana hoy ny mpanara-baovao. Andro vitsy taorian'io nivoaka ny fanapahana avy amin'ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana taoriny ny fangataham-panazavan'ny filohan'ny anteny miera-pirenena manoloana ny fahabangan-toerany filoha-pirenena. Natolotra ny kolonely Mikael Randrianirina ny fitantanana ny firenena ary dia nirosona ny fianianana teo anatrihan'ny mpikambany HCC. Teraka teo ny fanavozana ny Repoblika sy ny hoe filohan'ny fanavozana. 4 volana lasa izao samy tazana ny zavamisy ny rehetra manomboka mivoaka ny fimenomenomana sy ny filazana fa tsy mandeha araky ny fitakina ny zavamisy ary mila miverina amin'ny teny nataony ny 14 Oktobra ny filohan'ny fanavozana amin'izao. Andaniny miazakazaka ireo firenena matanjaka mitady fiaraha-miasa amin'ny Madagasikara, mangina ny FFKM manoloana ny fikonan-doha, tsiredona ny firosona amin'ny fanavozana. Etsakilany manindry mafy ny vondrona misy any Madagasikara aty Afrika ny tokony irosona amin'ny fandaminana ny raharaha ato anatiny izay atao tsy hita taratra ny tena ataon'ny fanjakana manoloana izany. Ny tsindry ataon'ireo mpanao politika ihany no mety isi ny fifanarana politika eto amintsika hoy ny antoko MFM. Ny fanjakana fanavozana zany dia miroso izy amin'ny fandaminana ary ny hoe veriny fa ny fahatongavana sadeka amin'ny faram-volana ity zany dia planina hiatrehana ny fitantanana ny firenena mandritry ny rotaona eo. Izay aloha mbola mametraka hoe tsy vitana rotaona izy tsy ao anaty fanjakana miresaka an'izay fa mandamy masomana ditokotanytsika aloha zao ny fanaovana politika indrindra eto Madagasikara ny fametrahana ny lalam-pifidianana tsy vita vetivety zany. Raha zao tsika miresaka zao zany arakaraky ny pression izay ataon'ny mpanao politika no mety atongavana n'ilay convention na le accord politika. Izay fijerevako azy io fa raha ny fanjakana raha mandinika amin'ny fanjakana amin'izao fotoana zao dia tsy dia tena mijery an'izay zany hoe convention politika hitondrana azy na dia efa miteny ara mpanao politika mijanona ihany izy. Ny fanadiadina no nahafantarana fa efa misy fampiresana teo amin'ireo samy mpanao politika sy ny filoha teo aloha
ny amin'ny fametrahana gouvernemanta manana fahefana feno na gouvernement plein pouvoir. Ny tsy faneken'ny filoha teo aloha izany no isana nafaingana ny fialany teo amin'ny fitondrana raha ny fanadiadina. Tsy miditra amin'ny fandaminana ara-politika ny vahoaka malagasy, hoy ny MFM. Vita ny concertation vao tokony hiteraka ihany koa ny convention na ny accord politique. Zay koa zany ny anankiray. Izy amin'ireo zavatra niresahako ireo zany no tonga amin'izao fotoana izao. Dia anjaran'ny mpanao politika, anjaran'ny vahoaka mamakafaka. Fa raha jerevako ny vahoaka aloha zany aty anivon'ny vahoaka tsy dia tena miditra loatra izy amina fandaminana politika fa ny firosoana amina fizoran'ny fampandrosoana ny tedaviny ao anatin'ilay izy. Ny vahoaka kokoa ny fijerevako tsy dia maika loatra amina fifidianana fa mbola ao anatina fandaminana rehefa miresaka amin'ireo apahana avahoaka zany, apahana olona zany. Raha ny hevitra ity antoko politika etsy dia any amin'ny taona 2024 vao iroson'ny malagasy amin'ireo fifidianana ifanesy, manomboka amin'ny fifidianana izay ho lehibe ny fokotany izany ary miafara amin'ny fifidianana ho filohan'ny repoblika. No mafisy ny MFM, fantsindry ataon'ny mpanao politika amin'ny fanjakana ihany no ahatanteraka ny fanovana tiana apetraka eto amin'ny firenena. Asa mivaingana sy hita maso mifanaraka amin'ny tena filan'ny vahoaka no andrasana amin'ireo tetikasa toanana, hoy ny filohan'ny fanavozana nanoloana ireo solotena ny banky iraisam-pirenena sy ireo mpiara-miombonantoka eo amin'ny lafiny ny vola. Ny gadona tao Paris vao mangiran-dratsy moa ny délégation malagasy no tarihy ny filohan'ny fanavozana ahitana ny filohan'ny antenne miram-pirenena sy ministra enina eo anivon'ny gouvernemanta rajonarvelo ho an'ny délégation malagasy izay niona tamin'ireo tompony andraikitra isan-tokony avy amin'ny banky iraisam-pirenena sy ireo vondron'ireo mpandraraha frantsay na ny MEDEF international sy ny mpandraraha malagasy eo anivon'ny GEM. Taorin'izay ny tolakandro teo dia noraisy ny filoha frantsay atao amin'ny lapany Élysée ny filohan'ny fanavozana ny Repoblika Malagasy. Ny antsiprian'izay. Miantso ireo sehatra tsy miankina mba ampanaraka ireo tetikasa amin'ny laharam-pamian'ny fanjakana ny filohan'ny fanavaozana raha ny fampidinika tamin'ireo mpandraraha frantsay ny MEDEF international sy ny vondron'ireo orinasa malagasy na ny GEM no tsy aivina ny andraikitra ny sehatra tsy miankina atao anatin'ny fampandrosoana ny firenena. Anisy moa ny karazana drafitra nataon'ireo vondrona ireo izay very ny filohan'ny fanavaozana fa fototra iaingan'ny fiara-miasa ary mariky ny fahavononana hanamafy ny fiara-miombonantoka amin'ny Frantsa sy Madagasikara. Ce plan s'inscrit dans le dynamique de refondation institutionnelle et économique engagée à Madagascar, la volonté de renforcement de la coopération bilatérale France-Madagascar. À ce propos, je voudrais attirer notre attention sur la nécessité d'aligner les projets du secteur privé sur les priorités gouvernementales, les impératifs de continuité des services essentiels, une trajectoire de transformation structurelle à moyen terme. Iteraka famoronana asa maharitra antselika misa arivo hatramin'ny 5,000 rial ireo tetikasa volavolaina raha ny fanazavana ihany. Vonan'ny gouvernemanta iray asa amin'ny MEDEF international sy ny GEM anaisitra ireo sakana tsy hatanteraka ny asa. La prochaine étape consistera donc à définir les projets prioritaires sans exclure les autres qui, sans être entièrement rejetés, méritent aussi d'être étudiés et améliorés. Nous soutiendrons les projets aux résultats visibles et palpables qui offrent l'importance du contenu local et de la responsabilité sociétale, des projets respectueux de l'environnement, de l'approche genre, de l'implication des jeunes, de la communauté et des compétences locales. L'État et le secteur privé devraient en même temps poser le calendrier, le schéma financier et le cadre de redevabilité qui devrait en ce sens conditionner le début des travaux. Ankoatra ny dinika ny rana tamin'ireo sehatra tsy miankina malagasy sy frantsay dia niona sy ny fampidinika tamin'ireo tompony andraikitry ny banky iraisam-pirenena sy ireo mpiara-miombonantoka rahabolina amin'ny Madagasikara ihany koa ny délégation malagasy. Voaresaka tamin'izany ireo tetikasa vatsian'izy ireo vola ho tanterahana eto Madagasikara. No mafisy ny filohan'ny fanavaozana nandritra ity fiaonana ity fa asa mivaingana sy tamaso mifanaraka amin'ny tena filan'ny vahoaka malagasy no andrasana amin'ireo tetikasa toanana. No tsindriny ihany koa fa tsy tokony hijanona ho vinavina an-taratasy fotsiny ny fandarana asa fa tsy maintsy hisy fiantraikany mivantana amin'ny fiainan'ny mponina. Tanjon'izao fiaonana izao ny hanamafisana ny fiara-miasa sy ny fanaraha-maso akaiky ny fandrosoana ireo tetikasa lehibe indrindra ireo mikendry ny fampandrosoana ara-toekarena sy ara-tsosialy
ofisialy ny tolakandro teo no noraisiny filoha frantsay to amin'ny lampany Elysée ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny Madagasikara andrasana ny votoatindresaka tamin'ity fitsidiana arahina asa ity. Araka zany dia mitohy amin'izao fotoana izao ny fitsidiana ofisialy ataon'ny fitondrana fanavaozana any amin'ireo firenena everina ho matanjaka maneran-tany. Ao anatin'izany no miseho ny fifanarahana everina ho maharitra sy misy fiantraikany amin'ny hoavin'ny firenena. Manoloana izany zava-misy izany dia mipoitra ny adi-hevitra eo amin'ny sehatra politika sy eny anivon'ny fiarahamonina momba ny fahefana ara-dalàna ananana ny fitondrana miandraikitra ny fitohizan-draharaha na koa tetezamita amin'ny fanekena na tsy ny fanaovan-tsony fifanarahana maharitra. Misy ihany koa ilay atao hoe convention de Vienne sur la droit des traités izay mametraka fa firenena no manao fifanarahana fatsy ny mpitondra azy ka mipetraka ho an'ilay mpitondra mifandimby ny fifanarahana izay natao sony. Tato bovao makasika izay eo amin'ny rindran-tsariny tahiriny. Araka ny lalam-pandrenan'i Madagasikara, ny filohan'ny Repoblika no mitantana ny fifandraisana iraisam-pirenena. Izy no mifampiraharaha sy manamarina ny fifanarahana iraisam-pirenena. Na izany azy, misy fifanarahana sasany tsy maintsy ankatoavy ny antenimieram-pirenena vao manan-kery, indrindra raha misy ny fiantraikany arabola amin'ny fanjakana, ny mikasika ny fiarovam-pirenena na mitaky fanovana lalàna anatiny. Tsy misy andininy mazava kosa nefa ao anatin'ny lalam-pandrenana milaza fa voarara tsy mahazo manao fifanarahana maharitra ny filoham-panjakana iray raha toka tsy voafidim-bahoaka na ao anatin'ny tetezamita. Teny hoe tsy manam-pahefana izy voalaza ny lalàna ve zay raha zay zany satria manaraka ny ordre constitutionnel izy aloha zao tsika miresaka zao izy koa nefany tsy voafidim-bahoaka ny fanjakana nefany tsy azo jerena fotsiny amin'izao reto vahoaka telopolo tapitrisa dia raha iady hevitra amin'izay zany tsika hoe tsy tokony hanao an'izao tsy tokony hanao an'izao tsy fantatro zavatra hitranga eto amin'ny firenena izay zany ny mampandeha amin'ny firenena ho an'ny vahoaka malagasy aloha dia hoe mandeha ve ny firenena sa tsy mandeha zay ny vahoaka malagasy aloha zao hoe mila mandeha voavavy le olana zay eritreretina ohatra tany amin'ny université manomboka amin'ny voava tsikelikely mandeha ve zay ny fanarahana amin'ny resaka jiro sy amivelany zay ataony an'io everiny fa ampandeha ny firenena. Isika konko dia filoham-panjakana tsy voafidim-bahoaka dia jerevy tsara ny nataon'ny firenena matanjaka rehetrarehetra amin'izao fotoana izao tsy manakina mihitsy izy ny zava-misy fa ny tompontsoa izay everina misy eto Madagasikara miazaka zany reo dia samy miady ireo firenena matanjaka amin'izay everina fa mampety azy aloha satria fanjakana tsy voafidim-bahoaka le olona raha voafidim-bahoaka izy hafa mihitsy ny fipetrana dia reo firenena matanjaka reo zany dia mamaritra ny fiaraha-miasa aloha zao manararoatra koa izy fa zao filoham-panjakana dia mametraka mazava tsara kosa fa tsy natao gabiraraka ny fifanarahana atao eto amin'ny lalàna iraisam-pirenena indrindra araka ny convention de Vienne sur les droits des traités izay nankatoavin'ny Madagasikara tamin'ny taona 1970 ary nampiarina nanomboka tamin'ny taona 1970 dia ny fanjakana no manao fifanarahana fa tsy olona mitondra fanjakana. Midika izany fa na miova aza ny mpitondra dia mijanona manan-kery ny fifanarahana nataon'ny fanjakana raha tsy misy antony ara-dalàna mazava anafoanana azy. Noho izany raha vita araka ny dingana ara-dalàna ny fifanarahana iray dia sarotra ny manohitra na manafaona izany amin'ny hoavy raha tsy hoe voampirofo fa misy fifanarahan-dalàna na fantsakitsahana mazava ny lalàna. Mbola eo amin'izay vaovao makasika ny raharam-pirenena izay hatrany tsy tokony hodisona ny adi-hevitra eto amin'ny firenena hoy Serge Imbezovial manoloana ny resaka tondrozorota taky ny vondrona SADC sy ny mety ho fahatongavan'izy ireo eto Madagasikara indray. Nanoso ny fifanarahana ao anatin'io vondron'io Madagasikara hoy ny fanazavany ka mila manaraka ny fitsipika ifampifehezana. Androany moa dia nilaza ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika fa mialohan'ny 7 ny volana febroary izao no atolotra ny SADC ny tondrozotra itondrana any Madagasikara. Ny antsiprian'izay eo amin'ny rindran-tsariny tahiriny aina atrany.
iverina eto Madagasikara amin'ny faran'ity volana ity sy ny délégationna manokany SADC raha ny vaovao azy farany fitsidiana tafiditra ao anatin'ny fanaraha-maso sy fampidiniana momba ny toedrara politika eto amin'ny firenena. Efa nametraka fepetra ny SADC nandritra ny fandalovany teto amintsika faranteo ka anisan'izany ny fitakiana amin'ny Madagasikara, ny famolavolana sy ny fametrahana sarta, mamaritra ny fitondrana, mandritra ny fepitoana voafaritra, miaraka amin'ny tanjona iverenana ao anatin'ny rafitra manaja ny lalam-pandrenana. Araka ny nambaran'ny mpanao politika Serge Imbezovial, adevitra diso ny filazana fa manery na mitsabaka amin'ny rara anatin'ny malagasy ny fikambanana iraisam-pirenena. Ny sarta ny SADC sy noeny mazava retour à l'ordre constitutionnel. Zay ny atongavan'ireo olo reo eto hoe ahoana le taimina anareo hoe aiza ho aiza ny fahiderotonareo mba ahafahanareo miverina amin'ny ordre constitutionnel satria anareo signataire an'le charte ny SADC charte ny ONU. Fa le débat eto amintsika ny débat fo zay tsy hidirako amin'ny débat politique hoe nanday fahideroto ndray ny SADC. Inona ny hidirako SADC amin'ny fahideroto? Tsika manao fahideroto fa zareo hoe aiza ho aiza satria anareo le signataire ato amin'ity charte ity. Zay ny zavatra tokony ho azotsika fa tsy azotsika zay zavatra zay. Raha vao misy organisation internationale eto ino ndray fa tonga ny vazaha baiko reto ndray vazaha tsy baiko vazaha fa itsika no signataire an'le charte. Aiza ho aiza fanajana ty charte ity. Zay ny tadiaviny zareo. Rehefa manana ana claire atsika ino ny filoham-panjakana am'izao ny teny hoe efatra amby 20 volana efa mandamina an'izay zavatra zay zao de zay claire ok. Accompagnenareo am'izay efatra amby 20 volana zay de ho hita eo. Raha ny fantatra dia eo am-pandrafetana tondrozotra ho an'ny fanavozana ny fitondrana. Araka ny nambaran'ny filohan'ny fanavozana ny colonel Mikael Randrianirina tany Paris androany, nandritra ny famaranana ny dinika momba ny fampandrosoana ara-toekarena ny arahany délégationna malagasy tamin'ireo mpamatsy vola. Araka ny fanazavany, osony avina io antota-kevitra io raha vantany voatafaverina eto Madagasikara ny tenany. Rehefa vita soni izany dia alefa any amin'ny SADC alohan'ny 7 ny volana febroary. No mafisy ny filohan'ny fanavozana fa tanjony ity fahideroto ity ny ampiseho amin'ny mpiara-miombonantoka sy ny vondrona iraisam-pirenena, ny fahavononan'ny fitondrana, androso aingana makany amin'ny fifidianana malalaka sy azo itokisana eto Madagasikara. Andrasana ny toyny. Vao makasika ny toe-karena kosa indray iray amin'ireo lakile ny fampandrosoana any Madagasikara ny fahaleovantena ara-tsakafo saingy mitaky politika mazava fandrindrana entitra ary fitantanana mangarary izany hoy Rarindrosy Gaby. Nanamarika ity olom-pirenena ity fa manana tany dadasika sy hery misehatra amin'ny resaka fambolena sy ny fiompiana i Madagasikara saingy raha ampy ny famokarana eto antoerana dia afaka mamokatra sy mitondra vokatra ho an'ny toe-karena malagasy izany. Ny Antsipriany izay eo amin'ny rindran-tsariny ny aro-tanjona. Firenena manana tany dadasika sy hery maro amin'ny sehatry ny fambolena i Madagasikara. Anarivony maro ny tantsaha manerana nanosy no mivelona amin'ny fambolena sy ny fiompiana. Na eo aza izany, mbola manafatra sakafo avy any ivelany isika ka mandany vola vahiny be ary mampitombo ny fiankinana amin'ny hafa. Raha mahavita mamokatra ho an'ny filanimponina ny firenena dia afaka ampiana ny fanafarana izany azahoana tahiry vola vahiny. Tsy vitan'izany fa amorona asa ho an'ny tanora sy ampiroborobo ny toe-karena eny ambanivohitra ny fanamafisana ny sehatry ny fambolena hoy ny fanazavana. Voalohany indrindra zany satria amin'ny tantara dia tsy maintsy ny asa ny foronina ho an'le valo tapitrisa atao feno plein emploi. Inona ny taona zany eto Madagasikara tompo dia misy ny tany be velarana araka ny fahalalako ny tany azo volena eto Madagasikara nandritry n'izay 90 taona mahery zay tsy misy ampafolony ny tany azo volena akory ny vita, tsy misy ampafolony. Inona ny vokatra azo atao izay tiatsika na vokatra avy any amin'ny tany européenne na vokatra avy amin'ny tany mafana maniry eto daholo azo vokarina. Donc vokatra azo atao daholo. Tany masina ny ety Madagasikara ty dia ohatsika hoe tany misy vokatra azo atao ny olona valo tapitrisa na tsy anasa tsy le mpivarobarotra eraky ny tsistosy reny akory natao hoe asa reny mamelona ny sinosy-karana fotsiny satria reny mivarotra dia tsy mandoa TVA ny sinosy-karana fa valo tapitrisa io piasa io dikan'izay Madagasikara
tsy maintsy miainga amin'ny fiompiana sy ny fambolena satria io no manavana io no ananatsika io no ary izy amin'ny malagasy tsy mahay mamboly sy miopy tsy misy sakafo mahazo miditra eto Madagasikara eto vao vokariny eto tolidolo na inona ary azontsika atao zany zay ny mila fasahina iray amin'ireo lakile ny fampandrosoana ny faleovantena ara-tsakafo saingy mitaky politika mazava fandrindrana entitra ary fitantanana mangarary izany mba ahazahoana antoka fa ny tombontsoam-pirenena sy ny fiainan'ny mponina no tena apetraka ho laram-pahamehana ho iatrany ny fanazavana fa olana goavana sy sarbana ao Toliara ny mikasika ny tetikasa Varamada na ny base Toliara teo aloha nambaran'ireo mpanjono mivelona sy miasa amin'ny morontsiraka atsimo andrefana fa tsy ekenanao vinana io tetikasa io satria be loatra ny voka-dratsy aterany volabe no miodina andresena rahatra ireo olobe sy ny mponina madinika izay tsy miaina mivantana ny zavamisy raha ny fanazavany ireo mponina izay nanaovan'ny mpanao gazety fanadiadina narisisy karazafy sy mbola avatsara no mitatitra ny antsipriana izay tsy anakatra amin'ny farany fanatanterahana ny tetikasa base Toliara izay niovanarana ho Varamada ireo mpiandrika vehizo izay tena voakasiky ny tetikasa mivantana manodidina ny 7 arivo ireo tokantrano mivelona mijono eto amin'ny morontsiraka atsimo andrefana natsasaka ireo mpiandrika ireo no very asa avokoa raha toka ho tanterahana tetikasa io hoy ny fanazavana ireo mpiandrika io mikitaka ferenay roa io ba mahararanay roa io zany tena mampeloka anay satria io zany kitero raha fivelomanay ino moa la ohatsy misy porosité teo misy sambo teo hangalaky io tetikasa io hangalaka asa io de hoe anaty teny-mbola zany miasa io avao de tsy afaka mivezivezim-beo zany anaty teny-mbola manakola fijaliana amizay izay anio entonareo ty anefa io avao poro atoliara io poro nasionaly fa tsy azo ihazaty eo amizao fotoana eny anzao helofany PMF zay mihaza eo vohanjaky varoa mamitaka anay re ka zay tsy hanenky tsy hanenkeo mihitsy hay aloha zay aloha tena tsy hanenkeo satria hamitaka anay reo ho maty zahay vahoaky io hijaly ty ananay hijaly ty kitsonay hijaly ty safinay satria tsy misy zavatsy asa hainay fa iny ro ivelomanay iny ro ampianaranay ty ananay iny ro itsaboanay ty aretinay iny ro ty ahafahanay ty zavatsa mahasosotry anay ka ho kitehy amizay ka manao akory zay tsy mijaly zahay mipetraky sao avao nareo miseza ao ka manao akory zahay mijaly zahay ty atoa kerety tsonay no mafisiny ireo mpiandrika fa olona karamaina tsy miaina ao an-daboy sy ny faritra tsy mandrefa ny ireo milaza fa ilaina ny tetikasa Varamada tampenambava ihany koa ireo mpiandrika vehizo eto an-toerana rehefa maneho hevitra mikasika ity tetikasa ity volabe ny miodina andresena lahatra azy ireo mba hanaiky ity tetikasa ity saingy efa ny fanaraka ireo mpiandrika fanoavin'ny taranaka sy ny tanjanaka no jerena ka tsy anaiky velively ny fanatanterahana ny tetikasa izahay ke zany tamitanisany zany base Toliara zany base Toliara zany tena nanabodongero anay fa tsy hoaieho ereo vezo gegy reo zay zany tiasa reo anay tsy hoaieho ereo fa lafa zahay miaraka amin'ny mpitondram-panjakana de manday force tsy mety hatahotsy reo izay zany tena nampeloka anay tena nampigizigizina anay mihitsy zahay atao tsinotsinoneo zany no faharoany de hoe misy olo zao ambadike nefa tsy mahay tany toy tsy hainy ty fotoriaky toy de ampivolane de omea vola le lasa amizay manao teo hoe eka fa manenky zahay nefa tsy tomporiaky toy fa olo talalana masikoro mba njiranjirambene omea jala ray ala 10 arivo ampivolane amy tele misy omea ray hetse de mivola zay alefasonareo fa manenky zahay tsy erey fa zahay ty tena tomporiaky io izay zany ty tena fototse ihejenanay io base Toliara tsy misy zavatsa ifampiresaha ary tsy misy zavatsa ifanjaisa fa tena manabodongero mihitsy zany base Toliara nitondra n'ireto mpisehatra fanazavana ihany koa mikasika ny voka-dratsy sy mety ateraky io tetikasa io amin'ny sehatra ny tontolo iainana hamaina ny tany ny fitrandrahana fasy mainty ka nampitrotraka ny mahitany efa misy eto an-toerana ary ny tena loza raha ny fanazavana ihany dia tsy hisy hovanina intsony ny fambolena eto atsimo andrefana bakeo amizay harane le ampoharane eo amizay misy raha kelekely fotifoty zay io zany fasy mainty io ka tany liatsika enany toy ho limanga io le mangalaka ambany ambany ao tsika nofony mangalaka ambany ao amizay tsika harany le farany ambany amizay fasy mainty izay zany le tekniky raha io ka raha io amizay zany lafa miala raha io amizay mangapokapoky manga io ka lafa miala koa io ambany tany ao koa lasa na ino hazo ambole amy tany toy tsy mitiry mihitsy tsy misy mitiry satria malazo satria lepaky tany eo
lepaka zany tany eo ka tsy misy hazo mitiry tetoy maty aby za teo hany ty aomby zao hany teo hany ty biby maty aby izay zany no ihelofanay anjaranay azy ka mangataka anareo zay mpitondra fanjakany lay halavironareo toliara avao raha io tsy mialy lavatsika fa mpilongo lalandava manao antso amin'ny fitondrana mijoro amin'izao fotoana araka izany mpiandrika mba tsy ampiasa hery tahaka nataon'ny fitondrana teo aloha andenena ny sain'ireo mponina eto an-toerana mba hanaiky io tetikasy io sehatra maro mantsy no potika raha izay no misy ary tsy misy intsony ny fitsinjovana ireo mpiandrika madinika ny fahasalaman'ny olona hipetraka mandidina ny tetikasy ary ny loza mitatao aterany eo amin'ny sehatra ny tontolo iainana. Vavao madidina ny fampianarana kosa indray miverina ny anatra manomboka androany rehefa tapaka fianarana nandritra ny 10 andro ireo mpianatra hiatrika ny fanadinam-panjakana ao Tomasina iverina an-tsekoly miandalana arakaraka ny fahavitany fanarenana kosa ireo klasy hafa raha ny fanazavana tranga izay anamafisana tokony anatsarana sy anamboarana ny tetiandro mpampianarana eto amintsika izay matetika tapaka vokatry ny rivodoza hoy ny faneho-kevitry ny mpampianatra no sady taly tsekoly na izana tsy zany miatrika ary efa mandray fepetra mialoha ny sekoly amin'ny fanenjena ny fotoana very taty bavao ny andro miaratina sary sy natsariny ny arotanjony farafakeliny tapaka mandritra ny 3 andro hatramin'ny herinandro ny fampianarana rehefa misy rivodoza mandalo miovaova arakaraka ny toerana voakasika izany tranga izay ahina isy fitraikany betsaka raha matetika ny fiavin'ny loza voajanahary indrindra ny amin'ireo toerana lavitra indrina manamafy ny antsony amin'ny tokony hanamboarana sy hanatsarana ny tetiandro mpampianarana sy ny fandaram-pianarana ny sekoly isiny ny fitoviana eo amin'ny rehetra ary le mpianatra koa no tena hoe jerena le mipetraka any ambanivohitra tsy hoe ny andrenivohitra ihany koa no imasona fa ny mpianatra rehetrarehetra raha Madagasikara dia tsara ny fanamboarana le fandaharana satria tena hoe misy lesoka marina aloha raha ohatra ka ho an'ny ambanivohitra tsy manana fitaovana faneraserany efa sakia miomana aloha ny sekoly rehefa fotoam-pahavaratra tahaka izao andaminana ny fanenjehana ireo ora very vokatry ny fahatapahana mba tsy isiany lesoka sy fahampangany hoe zavatra tampoka be fa miseho foana io dia efa miomana amin'izay dia aty amin'ny amin'ina ty 3 volana voalohany zany dia efa misy fihezahana hoe manentsikentsika aloha ta eo amin'le faharoa eo amin'ny mars avril eo foana mantsy ny idiran'le cyclone dia eo zany no efa mivonona amin'le fahatapahana nefa mivonona ihany koa amin'ny inona ty anaovana ny fanenjehana le programme mamarana ny 3 volana faharoa ny sekoly amin'izao fotoana izao ny tetiandro mpampianarana narindra avokoa ny fandaram-pianarana na ho an'ny kilasy mpanadinana na ireo kilasy mifindra tsy ho taraka nefa tsy rotorotoana ihany koa raha ohatra ka eo amin'ny hoe kilasy mpanadinana aloha dia tokony efa amaraparana satria efa mamarana ny 3 volana faharoa dia ny 3 volana fahatelo révision sisa ny tokony atao amin'iny hoe manodina an'izay zavatra tsy hay dia efa tokony mamaraparana fa ho an'ny classe intermédiaire mbola ao anatiny raha ohatra ka hoe miditra amin'ny hoe 2-5 zany ankoatra ny tetoana lamanga anisan'ny ireo tsy maintsy nanapaka fianarana ary nitondra takaitra vokatry ny rivodoza ny mpianatra tao Toamasina rehefa nanapaka fianarana nydritra ny 10 andro ireo mpianatra hiatrika ny fanadinam-panjakana ataona fafito sy fatelo ary ny taona famaranana ataon-toerana niverina ny anatra nanomboka androany izy ireo iverina an-tsekoly miandalana arakaraka ny fafiten'ny fanarenana kosa ireo kilasy hafa raha ny fanazavana omena hitomody ataona any an-trano ny mpianatra amin'ireo kilasy hafa ireo taky ny efa natao nandritra ny fiboana tamin'ny covid-19 ankoatra io 7 isanjato ny tany fidirana an-tsekoly amin'ny ambaratonga fototra ho any ankizy 9 ka hatramin'ny 10 taona raha ny vokatry ny fanadiadiana raha demografika sy ara-pahasalamana eto Madagasikara miaina be io ta io rehefa tonga amin'ny ambaratonga faharoa ka 7 isanjato sisa izany hoe 8 isanjato ho an'ny zazalahy ary 1 isanjato ho an'ny zazavavy fiainana izy mifandray amin'ny tsy fampitsakafo mahazo ny ankizy raha ny fanazavana araka na fanadiadiana ihany koa manodidina ny 7 isanjato amin'ireo ankizy latsaky ny 5 taona no hiarany tsy fampitsakafo maritra manoloan'io nisy ny atrikasa raha ny ministera ny fanabeazam-pirenena ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana ary ny ONN miaraka amin'ny fanohanana avy amin'ny banky raisam-pirenena amin'izao fotoana izao izay mikendry ny andinika sama ireo sakana sy olana manakana ny fampangainana maritra ny fanomezana sakafo an-tsekoly na ny cantine scolaire manerana ny farim-piadidiana ara-pampianarana eto Madagasikara mpianatra 4 eo amin'ny EPP Valonjato manerana ny faritra 7 eto Madagasikara mandritra ny taom-pianarana 5 ity no kendrena isitraka izany
Lafomavao afa tanteraka kosa indray amolavola ary anangana tondrozotra makasika ny ady amin'ny fahafenon'ny fonja sy ady ho amin'ny famonjana vojomaika ho an'ny taona 2024 ny akato Madagasikara amin'ny alalan'ny atrikasa iarahana amin'ireo mpisehatra ara-panjakana sy mpiara miombonantoka. Andrasana ao anatin'izany ny fahalalana ampy makasika ny zon'ny voafonja ny toerana misy any Madagasikara momba ny famonjana ny fanavozana anaraka ny fitsipika mahakasika ny fiajonana amponja sy ny fanajana ny zon'ny voafonja indrindra ny isin'ny paikady matotra anenana ny fahafenon'ny fonja. Tady vaovao ny Andro Miaratina sary sindratsariny niaro tanjona atrany. Tsy ampy ary tsy maraka ny voafonja intsony fototrafitra samisy ankehitriny. Misy amin'ireo no efa antitra sy tsy zarizary tanteraka ka mila fanavaozana. Ambon'izany tsy manaraka ny filana sy ny fentira isam-pirenena ny zava-misy. Vitsy ary tsy ampy ny isan'ny mpitsara sy ny mpandrarano fonja izay 503 amin'izao. Raha mpiandry fonja sy mpandrarano fonja iray tokony isana voafonja 4 araka ny fentira isam-pirenena. Mpandrarano fonja iray ho an'olona 10 eto Madagasikara ary ny tatitry ny akaty Madagasikara na ny Action des chrétiens pour l'abolition de la torture androany. Tranga izay mety anamafy ny tsy fanajana ny zony voafonja ireo. Tena antony tena lehibe indrindra dia noho ny tsy fahampian'ny infrastructure aloha voalohany indrindra satria misy tena efa antitra ary dia farak'izay tena efa antitra ho an'ny fonja Natsirabe raha isiko fotsiny ohatra efa tamin'ny 1947 zany no nitsangana fily ny kapasité an'izany tamin'izany fotoana izany sika nefa miamitombo foana ny olona ary noho ny fantrana izay misy eto amintsika dia mitombo koa ilay taona infraction dia lasa mitombo ireo olona miditra ny anatin'ny fonja. Dia izay no anisany tena olana lehibe dia tsy fampian'ny moyen zany na infrastructure io na matériel io na resaka arabola indrindrindrindra. Miara-masaka aka ministeran'ny fitsarana ny akaty Madagasikara iadina amin'ireo endrika mety manohitohina ny zony voafonja. Ny any amin'ny fonja dia tsy misy torture satria ny torture dia misy famaritana mazava hoe herisetra ataony manam-pahefana amin'ny olona anankiray azahoana fiakekeloka. Any tsy misy fiakekeloka intsony fa ny mety izy ihany antom-pisinay dia ny traitement cruel d'inhumain et dégradant zany hoe fampiatrena ny maha olona raha misy. Hatreto aloha zany zahay mbola vao miara-miasa dia miara-mijery amin'ny ministère fitsarana izay tsy isian'izay fa ny fampifenon'ny fonja ohatra dia miteraka ho azy tsy fanajana ny zony voafonja. Amolavola ary anangana tondrozotra makasika ny ady amin'ny fahafenon'ny fonja sy ady eo amin'ny famonjana vonjomaika ny taona 2024 araka izany izy ireo amin'ny alalan'ny atrikasa raha amin'ny ireo mpisehatra ara-panjakana sy mpiara-miombonantoka aminy ho atolotra ny fanjakana. Tanjona ny ahalalàn'ireo mpisehatra ny lalàna iraisam-pirenena makasika ny fiazonana amponja sy ny lalàna malagasy eo ihany koa ny anatsarana ny fomba fiazonana amponja hanenana ny fahafenon'ny fonja. Ametraka zavatra azo tsapahin-tanana zany akato Madagasikara atao anatin'izay 5 fotoana niasa tamin'ny fitsaran'izay dia izay no antony ilay hoe anao feuille de route na tondrozotra amin'ity atelier atao an'ity anio ity zany hoe tao aoriana ny miasanay nandritra ny 5 fotoana atao anatin'ny fonja 4 Antananarivo, Antsirabe, Toamasina sy Mahajanga ireo inona ny lesika hitanay inona ny zavatra tena hitanay fa mahafenon'ny fonja izay arahana miasa amin'izao mpitsara sy mpandrarano fonja ireo ka ho atsaraina raha efa tapitra ny projet anay dia misy zavatra mba mipetraka eo nataon'ny akaty sy ny mpampatsy-vola tao anatin'izay fa natsarana tontolon'ny fonja iarovana ny zony voafonja izay. Ankoatra ny famana ny olana amin'ny lafiny fotodrafitrasa handray anjara amin'ny fametrana paikady mahomby hitadiavana sazy hafa asolo ny famonjana araka ny paikady efa napetraky ny ministera izy ireo. Misy fomba hafa afaka hitazomana n'ilay anasasiana n'ilay olona zany mba tsy hiditra ny anatiny mba tsy ho voatazana amponja vonjomaika izy mety tafiditra ao anatin'izany izay ao anatin'ny lalànantsika ohatra ny liberté sous caution tafiditra ao anatin'izany ny resaka amende zany hoe misy zany ireo izay mbola ho tintinina eo androany daholo moa izay hoe ina daholo raha mesure sy peine alternative à la détention izay tafiditra ao anatin'izay ihany koa izay anaovanay plaidoyer sy lobby dia ny ampitombona ny fanomezana grâce présidentielle sy ny amnistie ary ny hanamorana ny fanaovana demande ny liberté conditionnelle. Aritra roandro ny atrikasa hibanjina ny loha hevitra fananganana tondrozotra makasika ny ady amin'ny fahafenon'ny fonja sy ady eo amin'ny famonjana vonjomaika eo amin'ny taona 2024. Anisan'ireo fonja be olona voafonja indrindra eto Madagasikara ny fonja be n'Antanimora.
anamaivanana ny fahafenony zany voafonja vehivavy fito amin'ny valopolo izay efa voatsara nafindra any amin'ny fonjany vehivavy ao manjakandrina taorian'ny asa fanavaozana sy fanitarana natao ny farany herinandro teo adingana voalohany zao ny fanamafisany teo anivon'ny fitsarana mba namaivanana ny fahafenony ny fonja be nan-tanymora izy ireo izay mikendry ny anatsarana ny fepetra ianany voafonja ny anajara ny zon'olombelona ary anamafisana ny filaminana sy ny fandripalemana eny anivon'ny fonja. Famirongatra ny herisetra amin'ny endriny maro eto amintsika amin'izao fotoana izao saingy manatombo izany eo amin'ny herisetra ao atokantrano na eo amin'ny sampivady na olon-droa miaraka mahavelombolo ary mahatsara ny vokatry ny fanadiadina ataon'ireo ivotoerana mpandray an-tanana kosa ny fahasahin'ny olona mitoroka makasika izay tranga izay na izanaty zany mila ezaka goavana ny fampitsarana ny herisetra amin'ny endrindrehetra mainga amin'ny isam-batan'olona hatreny amin'ny ambaratonga mpahefana isan-tsokajiny eto amin'ny firenena raha ny fanadiadiny ando miaratiana sary sindratsariny niaro tanjona atrany mazivana ny tranga herisetra ao an-tokantrano ankehitriny ny valopolo isanjato n'ireo antota taratasy miisa fito amin'ny valopolo sy valonjato sy roa arivo no raisin'ny trano arozo an-tanana dia mahakasika herisetra eo amin'ny mpivady na olon-droa miaraka ho an'ny taona 520 efa latsaka kely ny arivo ihany koa ireo dosie voaray eo ampilatanan'izy ireo tao anatin'ny roa volana voalohany ho an'ity taona 420 ity ny vehivavy no tena lasibatra raha ny tarimarika mahatratra any amin'ny valopolo isanjato raha ny fanadiadiana nataon'izy ireo sy ny fitaranana voaray eo ampilatanana antony goavana mitarika ny herisetra amin'ny ankapobeny ny fantrana iainana hoy ny fanamafisana ny tsy fandraisana ndraikitry ny lehilahy toy ny tsy fanomezana vola no endrika isehon'izany be mpitarana ihany koa ny fampirafesana izay sokajiana ho herisetra ara-tsaina ary miteraka herisetra eo amin'ny lafiny ara-toekarena sy ny herisetra ara-batana na mafy aza ny ady mahavelombolo ny fahasahiny malagasy mitoroka ary efa misy tranga miseho ka mora andraisana andraikitra ny olona aloha mahazoto mandeha mitoroka satria efa zatra koa izy ny fisiny toy ny rafitra na dia atao hoe rafitra ivelan'ny fitsarana fa miara-miasa akaiky ihany koa amin'ireo le voalazako teo ny manam-pahefana mpampiatra ny lalàna eo zany ny polisy gendarmerie sy ny fitsarana raha miohatra tany amin'ny totsika hoe folo taona lasa tena efa mazoto mihitsy ny olona mitondra ny raharaha ary tsy voatery hoe raha tokantrano any fa ny raharaha mety mitranga eny anaty fiarahamonina dia matetika raisina foana mila mafisina sy ampiroboroboana ny fifanajany eo amin'ny samolombelona indrindra ny fifampitondrany eo anivon'ny fiarahamonina fosotra iray miteraka herisetra mantsy ny tsy fanajana ny fitsipika sy ny fanindraindrana tena hoy ny fanamafisana mitaky fanabeazana mifanaraka amin'ny sotoavina sy ny fitondrantena mendrika ny ankizy sy ny tanora fifanampiana zany no tena zava-dehibe sy fifampihainoana eo amin'ny lafiny ara-piarahamonina ary indrindrindrindra tsy dia mahamenatra amin'ny teny an'ity fa zava-misy eny anatin'ny fiarahamonina tsika malagasy matetika tsy tia fehezina tsy tia manaraka n'ilay fitsipim-piarahamonina na le atsotsika hoe ny disiplinina ny anatin'ny fiarahamonina na ny misehatra rehetrarehetra izay misy ny olona tsirairay ka raha vao tsy manaraka n'izay fitsipy izay tsy manaraka fitsipim-pifehezana sy le atsotsika hoe ny fifampitondrana ao amin'ivona fiarahamonina samihafa dia teraka foana resaka herisetra io satria misy foana ny olona mihevitra hoe izy ambony fa ny sasany ambaniny isy ny lalàna voafaritra tokony ampiarina eto madagasikara mahakasika ny herisetra goragora ary tsy miatra araka ny tokony ho izy anefa zany ka mampitombo ny olana eo anivon'ny fiarahamonina miainga avy amin'ny sambatan'olona araka izany ny fanovana hatreny amin'ny ambaratonga mpahefana isan-tsokajiny eto amin'ny firenena ka iova toetsaina sy ampiatra lalàna araka ny rariny sy ny tokony ho izy tsika eto madagasikara aloha manana lalàna tena tsara ary mahasahana ny sehatra rehetrarehetra io lalàna io fa matetika any amin'ny fampiarana foana ny lesoka na ampiarina amin'ny zavatra tsy tokony ho izy ilay lalàna ka eo zany no tsy maintsy jerena tsara foana hoe aiza nyrarina iza mihitsiny inona ny ara-dalàna inona ny tsy ara-dalàna fa lasa na izy goragora na tsy miatra amin'ny tena tokony ho izy ilay lalàna ka mila ezaka be zany arak'ilay voalavako teo miankina amin'ny tsirairay misy 7 taona zao hanono ny itsangana ny trano arozo manome torohevitra sy torolalana ho an'ireo lasibatra ny fitoerana mampiatso ny olona voakasiky ny fitarainana ka mampafantatra azy ny lalàna sy ny sazy miandry azy
tsy mitsara na makatoerany fitsarana izy ireo fa mandray ny andraikitra mamany olana ny fotony saingy tsy maintsy mampiakatra ny raharanony ambaratonga isantsokadiny kosa raha ilaina vaova amin'ny ampahany ankamaroany olana eto na izany aza nefa miara-miasa kaiky amin'ny mpitandro ny filaminana sy ny fitsarana ny fitoerana hanamafisana ny ady ampitsarana ny herisetra amin'ny endriny maro fa nampiakapeo manoloana ny fahoriana mianjady aminy ireo mpivarotra sy ny mponina ary ny mpampiasany lalana eny Andravoahangy manoloana ny tsy mbola fisiany vahaolana momba ny ranobe eny antoerana misy ny takelaka manambara ny fanamboarana lakan-drano ialana amin'ny ranobe na ny fiakaran'ny rano saingy tsy hita izay tena fanatanterana ny asa hoy izy ireo kanefa dila ny fotoana misoratra eo amin'ilay takelaka vola tsy tokotsoforoana no voalaza fa anamboarana izany kanefa tsy hita ny fizotry ny asa sy ny tena lalan'ny vola ny antsipriana izay 5 sy 7 tapitrisa ariary no voalaza fanamboarana ny lakan-drano isoroana ny fiakaran'ny rano ety Andravoahangy ary 10 andro no fepitoana na tanterana ny asa raha ny misoratra eo amin'ny takelaka ety antoerana efa dilo fepitoana nomeny io saingy tsy nisy varany ny asa natao ny fitarainana matsiaro miady rery tsy misy pijery ireo mpivarotra sy mpampiasa lalana ary ny poniny ety antoerana ka miantso ny mpitondra mahefa idina hijery ny tena olana misy rano ty mipisaka be mihitsiny narery manome projet apesakareo plague 385 millions anamboaranareo an'le lalana 10 andro dia le menareo nefa zao fijaliana zay zao varotra lamba tsisy tsena mpianatra mianatra amirobo-jano tokony midiny ety ambany ety mihitsy nareo fa ny anareo ny zavatra tsisy dikany mafaly anareo fa zay vahoaka malagasy mijaly daholo tapitra zao le tizoro io le raha mbola tsy metsika amin'ny place fa mbola io ihany nefa le vola tsy fantatra landa zany le vola le projet nia le projet vita de rano tsy afaka de gaga ihany zay hoe fa ahoana le vahaolana tsy mivahakory nefa ny le delian'le asa efa tapitra mba mila jery anareo mpitondra fanjakana tompoko mba midina mihitsy nareo mijery fotona ny zava-misy ety satria ohatrany miantso mpanao gazety foana zay ato ohatrany le rano foana lalana sary nefa tsy zava-bita akory amin'ny le izy zany de aloha nareo miantso anareo akaiky mihitsy zay mba hidina akaiky ijery ny zavatra misy eto amin'ny ty Andravoahangy sy manodidiny ty tompo diso fanatenana tanteraka ireo mponina malona ny zava-misy satria tsy hita izay asa nataon'ilay orinasa nanankinana ny fanamboarana kanefa nomena io volabe io efa nisy ny tolo-kevitra narosin'ireo mponina mahakasika ny anomezan'ny mpitondra mahefa ny alalana ahafahan'izy ireo mandray an-tanany anasa fanamboarana tsy ilana vola avy amin'ny fanjakana saingy tsy nekena izany ka izao nomena orinasa izao ny vola kanefa tsy hita izy alalany zavatra hitanay nataony le entreprise tao aloha zany zao de carré lavana 1 mètre carré aby natao lalindalina fiheverany azy de hoe andehany le rano nefany tsisy vokany na kely varavety ara satria profony io rano tena mijanona eo tsy misy fandehanana io entreprise io tsy nanao curage tsy nanao ninninina kanefa de namena 385 millions izahay vahoaka teto nefany ivorina de samy nanaiky fa hoe anamboatra ny lalana io tsy nangataka vola tamin'ny fanjakana na ray milanja ara tsy nangatahana vola amin'ny fanjakana tsy niangaviana hoe mpiasa-panjakana fa izahay no miampoka ny rehetrarehetra vonina anaiky zay fepetra tokony horaisina mba entina hoe anaovana ny curage ny le dalina teo tsy neken'ny fanjakana izany zavatra zany nefa de hoe gratuit fa izao kosa ny misy entreprise zay nomena 385 millions sy sanatria malahelo an'le 385 millions nomena ny entreprise io zahay fa mba everinay kosa fa matoa mena an'izany vola nomeny fanjakana an'izany vola be zany de mba ho afaka tanteraka ny olana rehetrarehetra eto tsy vao izao aloha nisina tranga tahaka izao tety antoerana hoy ny fanamafisana ka izao miverina izao indray ny olana tsy misy fanaramaso ny asa atao mitaky fangararana amin'ny nandanina ny vola raka izany izy ireo satria efa dilany fotoana nanaovana ny asa efa tsy voavoalohany teto ny namboarina fa tamin'ny janvier 2025 ihany koa nitaraina izay tamin'ny novembre 2024 de eo anelanelany décembre sy janvier 2025 de mbola namoaka vola ihany koa fanjakana de mitovitovy an'izao ihany koa nataony kaza aloha tsy malala satria tamin'izay tsy nisy an'io tableau io tsy nalala zay hoe ohatrinona vola lany fa tamin'ity moa zay de tena niteny mafy mihitsy hoe
ahoana raha 385 millions fanjakana milaza hoe tsy manana fa niezaka izy fa maninona tokony mbana raha maso le vola aizany alean'le vola izany nameny vola io an'io entreprise io satria tena tsy afapo mihitsy ny vahoaka antsoava raka izany no ataon'ireo mponina nijerenaingana ity olana tsy mety vova ity miamitomby ihany koa ny fahasairana na iainan'ireo mponina manolona ny fisian'ny rano tsy mety ritra ka manimba ny asa fiveloman'ireo mpivarotra miteraka fahavoazana ho an'ireo mpandeha indrindra ny ankizy mpianatra ary mitarika tsy fahasalamana ho an'ny mponina. Iverina vetivety ao anatin'ny vaovao mahakasika ny raharam-panjakana isika aorian'ny fahataperan'ny fanatanterahana ny fisoratana anarana biometrika amin'ny alalan'ny tetikasa izao tokana ao Atsimon-drano dia hianaka manerana any Madagasikara izany manomboka ny volana aprily izao raha ny vaovao azo. Raha ny fanadihadiana izay natao dia navitrika ny mponina tao Atsimon-drano tamin'ny fanatanterahana izany. Ny ara-pitaovana no mila jerena manokana hoy ireo ben'ny tanàna nanaovana fanadihadiana toy ny tao amin'ny commune Andranona Ohatra Itosy sy Ambohidrapeto. Sarsindra-tsary ny tahiriny aina. Mizotra araka ny tokony izy ny fisoratana anarana biometrika eny amin'ireo boriboritany sy ivotoerana voatokana isaky ny commune manerana distrika n'Antananarivo Atsimon-drano raha ny fanazavana. Raha jerena ny fahavitrian'ny olona azo dika amin'ny teny filamatra hoe olo-pirenena mandray andraikitra ao ny fihetsika sy ny fahavononan'ny mponina anatanteraka ny dingana ho ny ben'ny tanàna eto amin'ny commune Andranona Ohatra Itosy. Mifanindran-dalana amin'izany ny fanentanana sy ny fampafantarana ny olona momba ny tombontsoa ara-dalàna sy fiarovana ateraka ny fisoratana anarana biometrika. Anamora ny fanavoazana eo amin'ny setry ny fitantanana raha-panjakana koa izany araka ny fanazavana natao. Misy anefa ny fanatsarana tokony atao amin'ny fanatanterana ity tetikasa ity raha ny fanazavana. Fa ny olana kely fotsiny dia milahatra be loatra le olona ohatrany somary ela loatra le fanoratana anarana anatin'le izy. Olona raha eo amin'ny à-peu-près eo amin'ny 10 à 15 minutes eo. Iny ny somary olana, iny ny zana tokony raha possible dia izana afainganina. Fa io zany ny olona ray eo amin'ny 10 à 15 minutes dia izay ny tsara jerena hoe ahoana nampatonga an'le olona mbo vetivety le fanaovana azy. Ny olona favitrelo tena mazoto dia mazoto tena misy milahatra foana isan'andro ao anatin'le izy. Ny solution anaovana an'le izy dia hoe ny tsara satria ny olona anatin'io mbola be tape ny tsara dia asiana tamtam mihitsy eny amin'ny fokotany manentany olona tongava manoratra anarana amin'anatin'izao tokana. Fa misy ny olona mbola tsy malala dia izay commune aloha tena miezaka mihitsy miresaka amin'ny olona fa ny ao nivoana commune fa ao nivoana distrika sy ny eraka Madagasikara dia tsara asiana tamtam mihitsy mandeha eraka ny tanàna mihitsy manetra ny olona anoatra anatin'ilay izao tokana. Amin'ny 26 février zany raha fakapitso izy io nitapitra ny nivon'ny Atsimon-drano dia ny fitaovana ny commune rehetra zao misy anakenina fa raha fahalalako anazy rehefa tapitra dia miparitaka eraka Madagasikara dia mihaino io fitaovana io le enina mety tsy fantatra hoe lasa telo sa lasa rotsy mbola fantatra zay fa mihaina koa le site satria zao misy site anakenina zany eto amin'ny commune na ohatra dia rehefa avy eo rehefa lasa daholo le fitaovan'ireo dia somary miato kely dia miandry an'izay famparitana zay eraka Madagasikara zay dia lasa tsy fantatra hoe lasa firy le fitaovana hiasa ty anivon'ny commune isaky ny Madagasikara. Mihoatra ny tanjona izay napetraka ny vokatra azo hoy ny ben'ny tanàna eto amin'ny commune Ambohidrapeto. Nisy ny tsy fahampiana teo amin'ny fitaovana ka tsy maintsy nirosona ny fanambarana fokotany ampiasa fitaovana iray raha ny fanazavana. Zany hoe raha objectif nohotratrarina zany teo amin'ny 2000 teo nandritran'izay fotoana fohifohy zay dia efa mahatratratra ny amin'ny 3000 mahery zany ny tety amin'ny commune izay adidiko ary azo lazaina fa mafitrika dia mafitrika araka izany ny vahoaka. Teteny fotsiny hoe atsika vahoaka eto amin'ny commune Ambanivohitra Ambohidrapeto fanombohana fotsiny nisy teo iny fa ny aorianan'izao je sais pas mety hoe manomboka amin'ny tapatapaky ny avril na avril arakaraka ny avy amin'ny fanapahan-kevitra ny fanjakana foibe dia iveriny io fanaovana an'io enrôlement io dia mipetraka maritra ety anivon'ny commune rehetra manerana amin'ny Madagasikara izay efa navita zany dia efa vita tamin'iny anazy. Mandreza tsy navita kosa dia manomboka amin'izay fotoana omen'ny fanjakana foibe zay no anatanterahana andreo amba satria raha ny eto amin'ny faritra Ambohidrapeto nge mbola vitsy kely zany mbola kely zany raha par rapport amin'ny isan'ny olona feno taona eto.
mazava ho azy nisy fokontany natambatra aloha teto a ny amin'ny fanatanterahana le izy lasa anaty zany azy a ny eto amin'ny commune zao a tsy fokotany fa nasina ny toerany fitoerany ihany koa dia anisany nampirisika andreo vahoaka marobe anatanteraka an'izay avolomo zany. Ny tetikasa izao tokana dia mikendry anome identifiant unique ho an'ny olona 12 tapitrisa anamorana ny fanaovana antotan-taratasy ary isoroana ny osoka sy ny fisolokiana amin'ny karapanondro sandoka andrasana arak'izany ny toyny. Fa isan'ny asa maika tsy maintsy nirosona ny fanaovana ny digitalisation ho an'ny commune Ambohidrapeto hoy ny bentanana izany natao mba anafanganana ny fomba fiasa eo anivon'ny commune ka anamavanana ny fotoana landy ho an'ireo manao raharaha eny anivon'ny commune. Nilaza ny bentanana fa fanambogoavana no apetraka ho an'ny commune amin'ny taona 2024 ity eo amin'ny asa fampandrosoana sy ny fotodrafitrasa sasiny ratsara ny tahiriny aina atrandy. Ny bentanana dia manampahefana feno eo amin'ny fitantanana ny commune ka manana andraikitra lehibe amin'ny lafiny ara-pitantanana, ara-panjakana ary ara-piarahamonina. Miandraikitra ny fampandrosoana ny tanàna, ny tetikasa eo an-toerana ary ny fitantanana ny tetibola sy ny loharano-karena. Mitantana ihany koa ny asa fanamboarana sy fikojakojana ny fotodrafitrasa toy ny lalana, ny jiro, ny rano ary ny fanadiovana. Fanamby efa ny fanarana tamin'ny vahoaka rahateo ny asa fampandrosoana izay andraikitra feno io ka tsy maintsy tanterainy hoy ny bentanana eto amin'ny commune Ambohidrapeto. Noho izany, maro ny tetikasa hoentina ho an'ny vahoaka ho an'ity commune ity amin'ny taona 2024 ity raha ny fanazavana. Hitantsika eny ny fanatanterahana ny fanamboarana ny lycée izay itondray ato aorianan'ny Rotsakorana. Fitiny dia andeha ihany koa ny fanatanterahana ny toeram-pilalaovana terrain synthétique izay ho atao eny Tsahamasinana. Misy ihany koa ny fotodrafitrasana ny tetikasa izay azo avy amin'ny mpamatsy vola ny AFD ny banque mondiale izay efa andeha tsy ho ela satria efa vita ny fifanarahan-tsonia tamin'ireo mpamatsy vola ireo izay azo lazaina hoe anisan'ny betsaka dia betsaka satria miisa 430 ny fotodrafitrasa izay azontsika teto Ambohidrapeto ho tanterahana amin'ity taona 2024 aorian'ity taona 2024 ity. Miresaka fanavaozana dia miresaka ihany amin'ny fanatsarana mba ahafahan'ny commune ihany koa mahomby ary manana fotodrafitrasa tsara, manana fangaraharaana eo anivon'ny fitantanana. Dia tianay ny manambara fa efa ao anatin'ny fanatanterahana an'izay satria manatsara andreo efa vita teo aloha sy izay zavatra tsy nety rehetratra ihany koa dia ovaina. Izay le hoe fiovana miavao zany le izy dia mihatsara hatrany. Misy ny resaka digitalisation izay ataony eto anivon'ny commune ny amin'ny rafim-pitantanana. Misy ihany koa ny amin'ny lafin'ny fangaraharaana izay fifandraisana amin'ny vahoaka miarahana amin'ny SLC amoahana ny afisazy rehetra mahakasika an'ilay tetibola izay ho tapahana sy ireo efa lany tetikasa rehetra izay tianao atao eto anivon'ny commune satria izahay amin'ny fitantanana eto amin'ny commune dia fifampiarahana amin'ny vahoaka no hitondranay an'izao commune Ambohidrapeto zao fa tsy onjononja izay samy rery fa tsy maintsy misy ny fifampiarahana amin'ny SLC na structure locale de concertation miaraka amin'izay. Miantso ny fiaraha-mientan'ny vahoaka noho izany ny bentanana mba samy andray anjara manandrify azy amin'ny asa fampandrosoana. Isan'izany ny fiarovana ireo fotodrafitrasa vita izay fananana iombonana, raha eo ihany koa ny fitandronana fahadiovana sy ny fampitsinjovana eo anatrehany asa ataon'ireo mpiasan'ny commune izay manadio ny tanàna hatreny anelakelan-trano. Ny fiaraha-mientan'ny mpitondra sy ny vahoaka ihany no vahaolana ahafahana mitondra ny tena fampandrosoana marina ho hiatrany ny fanazavany. Maresaka avy any ivelany miditra amin'ny fahefataonany dirany ankiriny atao Ukraine i Rosia amin'izao fotoana izao. Miatrika krizy ara-politika vaovao ihany koa ny vondrona Europeana. Voasakana mantsy ny famatsim-bola mananika ny 7 miliara euro ho an'ny Kiev sy ny sazy vaovao omena amelezana any Moscou taoriny ny fandavany Hongrie indrony sesy ity firenena ity. Ny antsipriany izay.
Mitoy ny fienjanana ao amin'ny vondrona Eoropeanina manoloana ny ady ao Ukraine. Efa taon'izao no nidiran'ny Rosianina ankeriny tao Ukraine. Tratry ny savorivory ara-politika ny vondrona Eoropeanina noho ny fihetsika Hongria. Voasakana manko ny famatsiam-bola maika amin'ny tetina 70 miliara euro ho an'i Kiev sy ny sazy vaovao mikendry an'i Moscou noho ny tsy fifanarahana ara-ngovo mifandraika amin'ny fitaterana solika Rosianina amin'ny alalan'ny fantsina Druzhba izay voalaza fa simba noho ny fanafiana Rosianina. Apangain'i Hongria ho tompon'antoka amin'ny fanemorana ny asa fanamboarana Ukraine. Ny farany herinandro teo nanambara ny Prime Ministre hongrois Viktor Orban fa hampiato ny fanondranana solika avy any Hongria makany Ukraine ny governementany. Ho setran'izany nanameloka ary mihevitra izany ho faneriterena nefa i Kiev ary nanamafy fa mitoy ny asa fanarenana. Kasaina atao amin'ny alarobia ho avy izao ny fivoriana maika andinihana ny toetra rà. Andray anjara amin'izany ihany koa i Kroasia, firenena ao Eropa Atsinanana izay heverina fa mety hisafidy lalan-kafa amin'ny alalan'ny fantsina Adriatika. Fa niteraka savorovoro sy fiatoana sidina iraisam-pirenena ny Aitranotranga omaly tao amin'ny saranam-piaramanidina iraisam-pirenena Murtala Mohamed any Nigeria. Olona 400 no avitra soamantsara raha ny tatim-baovao ny Antsipriana izay. Tao amin'ny efitrano misy ny lohamilina informatika ao amin'ny faritra fiangana terminal 1 no nipoiran'ny afo tao amin'ny saranam-piaramanidina iraisam-pirenena Murtala Mohamed Nigeria. Nisy fiantraikany tamin'ny rafitra fanaraha-maso ny sidina izany, indrindra fa teo amin'ny tilikambo fanaraha-maso. Tafavoaka soamantsara ireo olona 420 izay tavela tao amin'ny tilikambo rehefa nalaina sy nafindra-toerana. Ankoatr'izay, simba ny ampiahany amin'ny efitrano fiangana izay mbola eo am-panavaozana amin'izao fotoana izao. Mitentina $3,700 ny asa fanamboarana. Efa miverina kelikely amin'ny laonina ankehitriny ny fifamoivoizana anabakabaka rehefa voafeny afo tao aorian'ny fandraisana andraikitry ny mpamonjy vono ary mbola mitoy ny fanadihadiana momba ny antony nahatonga ny loza. Ilay tendrombohitra manana velarana lehibe indrindra any ambany ranomasina sy ny fisin'ireo bibikely mivezivezy amin'ny olombelona no afakely entina aminao indray amin'ity andro an'ity. Any amin'ny ranomasimbe Atlantika no misy ity tendrombohitra lava indrindra ity, Medle Atlantic Right no anarany. Tamin'ny taona 1920 no nahitana azy nandritra ny 10 taona sambo britannique HMS Challenger. Roa tendrombohitra anaty rano mirefy 400 kilometatra mahery, ity tendrombohitra hafakely ity izay manasaraka tsikelikely ny kontinanta amerikana sy eropeanina. No amafisin'ireo mpahay siansa fa misy tendrombohitra sy volkano maro miafina ao ambany ranomasina maniran-tany. Araka ny fanadihadiana ara-jeolojika dia any ambany ranomasina no ahitana tendrombohitra lava indrindra eto an-tany fa tsy ety an-tanety. Nilaza ny manam-pahaizana fa vokatry ny fivezivezen'ireo takela-tany na plaque tectonique no mahatonga izany. Rehefa misaraka ireo takela-tany dia miakatra avy ao anaty tany ny magma ka mamorona volkano sy tendrombohitra vaovao ao ambany rano. Tsy vitan'izany fa hita ihany koa ireo antsoina hoe hydrothermal vent izay lavaka mamoaka rano mentona any anaty aizina. Na dia ao anatin'ny hafanana sy tsindry avo aza dia mbola misy zava-mananaina miaina eo akaikiny. Araka ny fikarohana ara-tsiansa momba ny vatan'olombelona dia misy bibikely antsoina hoe demodex mipetraka amin'ny hodintsika. Tsy tsapantsika mihitsy ny fisian'io biby io. Mirefy 8.2 hatramin'ny 8.4 mm monja ireo bibikely ireo ary mipetraka ao amin'ny lavaka fivoahan'ny menaka na ny masoditra na port sy ny kitapo misy ny fototry ny volo na ny follicule pileuses. Amin'ny alina ny fivoahan'ireo bibikely ireo eny amin'ny hoditra ka tsy hitan'ny maso. Menaka voajanahary avy amin'ny hoditra sy selamaty no sakafony. Ny olon-dehibe no tena misy azy fa ny ankizy sy ny zaza tsy dia ahitana azy matetika satria mitombo miaraka amin'ny taona ny fahatongavan'ilay bibikely. Amin'ny ankapobeny tsy mampidi-doza ny fisian'ireo bibikely ireo amin'ny olona salama. Na izany aza mety hitarika famaizana hoditra sy fivontosana na koa areti-koditra toy ny rosacea amin'ny olona sasany fitombon'ny demodex. Zay koa no manakatona ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao teto amin'ny fahitalavitra MBS. Mankasitraka anao nanaraka izany ny hatramin'ny farany. Isaona teknisiana sy ireo namana mpanao gazety nafana na natontosa izao fampahalalam-baovao izao. Mametraka ny soavatsara. Veloma tompoko.